Iara-iasa tanteraka ny polisy munisipaly sy ny polisy nasionaly amin'ny fitandrona ny filaminana mandritra izao fotoam-pialan-tsasatra izao. Ireo toerana be olona toy ny any amin'ny tsena sy eny amin'ny bord de la mer no tena ahitana azy ireo indrindra. Tsy ijanona amin'izay ihany nefa fa misy ihany koa ny fisavana ireo posy sy ny bisikleta tsy misy jiro mba hitandrona ny loza mety iseho tampoka. Ny polisy munisipaly ihany koa dia miara-miasa akaiky amin'ny polisy nasional ary isorana ny zareo manokana zany, indrindra fa ny polisy eto amin'ny Mahabibo, polisy ny deuxième arrondissement. Raha ny lamin'asany polisy munisipaly amin'izao fotoana dia ahitantsika ny polisy munisipaly ny amin'ny bazary telo, Mahabibo, Marolaka ary ny Tsaramandroso. Ahitana ny polisy munisipaly ihany koa ny eny amin'ny bord de la mer. Faharoa manaraka an'izay, amin'izao vakansy izao tsy kely lalana ny mpanao ratsy, indrindra fa ny mpangaropotsy ao anatin'ireny voro-vahoaka ireny mihitsy zany misy izay toetra ratsy izay. Ary zahay amin'izao fotoana dia no io toe-javatra misy io dia miara-miasa akaiky amin'ny polisy eto Mahabibo, ny polisy munisipaly manendrika ireo mpanao ratsy. Eto Mahabibo matetika ahitana an'izy ireny dia io zany no mba anitanana antsika vahoaka hoe aoka atsika mba mailo an-trany raha ohatra sendra mitondra vola manao bazary na mitondra zavatra ao anaty fiara mba hiditsika tsara zany, atao tsara fiambinana ny fiaratsika. Arahamaso taka izany ihany koa ny fahadiovana eny amin'ny toeram-pivarotana rehetra eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga, na eny amin'ny tsena na eny amin'ny toeram-pitsangatsanganana.